lehibe ho ahy indray a ny manotra ny araba ho anareo rehetra mpanaraka fandarana teo afaka va ianao. Arabaina ianareo ary mirary soanareo aho mba ho isandreo olona mandray fahasoavana amin'ny alala zao fandarana arantsika izao ianareo rehetra zay efa eopotry ny radio. Ny afatra na ny fanentanana ataoko androany de afatra natao ho antsika kristianina rehetra de sika zay efa manana an Jesosy. Ny ompon'Andriamanitra mantsy tsy hoe titra fotsiny ma olon'Andriamanitra anao, fa ianao dia tian'Andriamanitra olona azony iankinana sy ampiasainy ho fanehoana ny voninahiny sady nataon'Andriamanitra ho famonjena ny hafa. Entiko zany afatra izany mba hatokatsika afantatra tsara ny tokony ho ataotsika am'izao andro farany zao. Amin'ny ankapobeny fantatsika tsara ny teny Baiboly milaza ny fisian'ny andro farany sy ny andro mitondra fahasarotana zay tsy maintsy iseho tokoa amin'ny andro farany ary iseho amin'ny lafin-javatra rehetra. Fantatsika izany ary atsapan'izany daholo ny olombelona rehetra na iza na iza. Zavatra tsapako sy hitako anefa ary tena mamaika ny olona manoloana zany andro mahory izany de ny hoe ahoana no ahafahako mandresy ny fahoriana sy ny fahasarotana efa misy ankehitriny ary efa mianjady amiko mihitsy, ahoana no ahafahako mandresy an'izany. Zany matetika no mamaika ny olona. Fa ho antsika mpino kristiana kosa, raha toa ka efa nandray an Jesosy tokoa ianao de zao aza matahotra ary aza mana mihitsy satria efa nanomana lalana tsara amoananao ho mpandresy ny tompandriamanitra. Jesosy no lalana ahafahan'Andriamanitra mitondra anao ho mpandresy manoloana ny fahoriana sy ny fahasarotana misy ankehitriny. Tsy zavatra mbola ho tadiavina sy hitalahoana ambavaka ny azahoana zany tompoko, fa fahasoavana efa voman'Andriamanitra ho andreo olona zay azy izany. De raina ny tompo. Tsaroky le teny natao Jesosy tamin'ireo apôstôliny. Ho Jesosy tamin'izy ireo tamin'izany fotoana zany. Aza manany am'izay hosotronareo na zay hoaninareo ianareo, manana ny rainareo any an-danitra ianareo, izy no amelona anareo. Jereo ho Jesosy voromanidina, tsy mba mamafy na mamboly izy reny, tsy mitaona ho anetsopotra ihany koa izy reny, kanefa velona tsara satria ny rainareo zay any an-danitra no mamelona azy. Zay ny teny nataony Jesosy tamin'ireo apôstôliny. De ho Jesosy tamin'ireo apôstôly, mihoatra lavitra no reny voromanidiny reny ianareo, sarobidy amin'Andriamanitra ray ianareo, mino an'izany ianareo ho Jesosy. Noho izany, aoka isika, aoka tsy isika kristianina na isika olon'Andriamanitra mihitsy no hitepitepy tahaka zany am'izao andro farany zao. Aroka ihany koa tsy ny zavatra tahaka zany no mamaika antsika fiangonana kristianina. Efa fantatr'Andriamanitra ray no tokony atao ho anao satria efa azy ianao no Jesosy zanany. Aoka fantatsika amin'ny maha olon'Andriamanitra atsika fa manana ny mamaika azy ny tompandriamanitra, ka izany no tokony amaika antsika olon'Andriamanitra rehetra ihany koa. Aoka ny vision'Andriamanitra tompoko no ho visiontsika olon'Andriamanitra. Zao matsy ny mamaika an'Andriamanitra amin'ny andro farany, ny amonjena ny fanahin'ny olona rehetra velona eto ambony tany. Hoy ny Baiboly ao amin'ny Jaona 3:10. Hoy izy, fa toy zao no nitiavan'Andriamanitra zao tontolo zao. Ny olona rehetra eto amin'ity zao tontolo zao ity de nitiaviny daholo. De ahoana hoy ny toan'ilay teny? Nomeny ny zanan'ilay tokana de Jesosy, mba tsy very zay rehetra mino azy sy zay rehetra mandray azy, fa ataon'Andriamanitra manana ny fiainana mandrakizay miaraka aminy. Ao ampon'Andriamanitra ny hamonjy ny olona rehetra na iza na iza. Am'izao andro farany zao, misy teny toy zao tian'Andriamanitra ho tanterahany. Hoy izy amin'ny Asin'ny Apôstôly ao, Asin'ny Apôstôly 20, dia ny 9:30 sy 1:30, hoy ny Baiboly. Ary Andriamanitra ninitsy nijery ny andro tsy fahalalana, fa ankehitriny izy mandidy ny olona rehetra am'izao tontolo zao hibebaka. Marina fa nanota ny olona, efa ny taonany no nanontany ny olona, fa ankehitriny kosa am'izao andro farany zao de mandidy ny olona rehetra hibebaka sy verina aminy Andriamanitra. Ary anisany didin'Andriamanitra, didiny tenin'Andriamanitra ianao zay mandray ahy ka mbola metoetra ho manota,
na iatobola lavitra n'Andriamanitra miverena amin'Andriamanitra ianao fa zany no sitrapon'Andriamanitra. To zao ndray ny toan'ilay teny 1:3 hoy izy satria izy Andriamanitra io efa nanendry andro iray zay hitsarany izao tontolo zao amin'ny famarinana amin'ny alalan'ny lehilahy iray voatendriny koa efa nanome vavolombelona mpino ny olona rehetra izany izy tamin'ny nananganany azy tamin'ny maty. Ry mpiany malala, tian'Andriamanitra hiverina sy hitodika amin'ny olona rehetra, tian'Andriamanitra hibebaka ny olona rehetra, tian'Andriamanitra hiala amin'ny lalany ratsy ny olona rehetra, tian'Andriamanitra vonjena ny fanan'ny olona rehetra. Zany no antony mahatonga ny Baiboly milaza fa efa naniraka mpanompon'Andriamanitra marobe Andriamanitra, mpanompon'Andriamanitra hitona ny olona ny ino ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. No zany nasan'Andriamanitra notoriany mpanompon'Andriamanitra amin'ny olona rehetra ny am' Jesosy efa maty nefa efa nitsangana tamin'ny maty indray. Ny fanambarana zany matsy no herin'Andriamanitra aminjena ny fanan'ny olona mba tsy ho very. Resaka aminareo mikasiny am'zany aho sady anetana anareo ihany koa mba ho fantatrareo ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny maha-olon'Andriamanitra anareo. Ao anatin'ny fandrenesanareo ny afatra entiko anefa de manana finoana fa nasitrana ny aretinao ny tompo'Andriamanitra raha ohatra ka marary anao ary anafaka anao am'izao olana miajady aminao zao izy mba ho fantatrao fa manana Andriamanitra mitsinjo anao tokoa ianao. Araka ny fanambarako matetika ny tenin'Andriamanitra toriana sy ambara tahaka izao dia manasitrana ny marary sy mamany ny olana misy. Hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra tompoko omena azy ny voninahitra. Mialohan'ny zay afatra entiko zay anefa de anao vavaka foy aloha sika. Vita ny vavaka de entiko ny tenin'Andriamanitra na ny afatra natao atsika kristianina rehetra. Ao ndray lohantsika andeo hivavaka isika. Raitstofo. Lay Andriamanitra tena tianay, miatso anao zahay. Amin'ny anaran'i Jesosy anakao, miatso anao zahay. Mamindrafo. Zay rehetra efa pototry ny radio am'izao ora izao, aoka mangy azy anao. Ampahirezo ny fanahany amin'ny alalan'ny afatra entiko. Ary sitrana amin'ny anaran'i Jesosy zay marary. Vonjena ho afaka amin'ny olana zay ao anatin'ny olana mangidy. Tompo, asehofa marina ny afatra netiko hatramin'izay ary mbola entiko hatramin'izao. Sotra ray eo amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana vavaka. Amen. Inona ry tompoko? Eno tsara zao teny Baiboly vakiako izao. Ao amin'ny Isaia 2:2 no vakitsika. Ary zao no tokany aparana. Ny tendrombohitra misy trano Jehova de orina eo an-tampon-tendrombohitra. Raha sandratra ho avy no ny avoana. Ary ny jentilisa rehetra hitanjozotra ka. Ny programan'Andriamanitra amin'ny andro farana am'izao vaninandro misy atsika izao dia nametraka ny fiangonana kristianina rehetra ho amboniny avoana avo de avo. Apetraka Andriamanitra eo amin'ny toerana avo amin'ny fiangonana mba ho hitan'ny olona rehetra ny fahazavana. Efa nataon'Andriamanitra ho fahazavana matsy ny olona na ny fiangonana de reo olona efa nandray ny tompo Jesosy zanak'Andriamanitra ho ao anatiny. Araka voalasan'ny Baiboly, Jesosy no tena fahazavana. Jaona 2:12 no milaza an'izany. Noho izany, ny fiangonana kristianina rehetra ka hoe efa nandray ny tompo ao anatiny, ho ao amin'ny fony, dia namany efa nandray an'ilay mazava izy, ka mahatonga azy lasa olona mazava ary azo atao fahazavana. Anazava anty zao tontolo zao ity mba hialan'ny olona ao amin'ny maizina. Zany no antony natonga Jesosy nilaza ao amin'ny Matthieu 5:15 sy 15. Hoy izy, ianareo ny fahazavana zao tontolo zao, tsy azo afena zay tanàna miorina tampon-tendrombohitra, ary koa tsy misy olona mandretra jiro ka mametraka azy ao ambany vata famarana, fapetrany eo amin'ny fanaovan-jiro ka de mazava amin'izy rehetra ao an-trano zany. Amafisiko anefa fa tsy zay rehetra mitonona ho kristianina akory de lasa olona mazava daholo na lasa olona fahazavana zao tontolo zao, tsia fa zay efa nandray ny tompo Jesosy ihany ary vonina ny fitaovana eo an-tanan'Andriamanitra hitondra fanazavana eto ambony tany no eken'Andriamanitra ho fahazavana. Tsy tian'Andriamanitra ho very ny olombelona rehetra, zay le nambarako tery aloha. Noho zany, miandry antsika fiangonana kristianina rehetra ny tompo Andriamanitra. Miandry antsika ilay natsangana ho fahazavana zao tontolo zao ny tompo Andriamanitra mba ho atao fitaovana
eo an-tanany anazavany olona rehetra ialany am'ilay famaizinana. Andovakina voalaza ny boky ny Isaia 1:2 3 nanome baiko mihitsy mantsy ny tompo Andriamanitra eto. Hoy izy, mitsangana, miazava, fa tonga fahazavanao. Ny tena mitsika olon'Andriamanitra izy androany ary ny voninahitry Jehova efa posaka aminao. Manome baiko sy manentana antsika mpino kristiana rehetra mihitsy ny tompo Andriamanitra mba hitsangana am'izay, ka aneo ny mahafahazavana antsika araky ny teny efa nambaran Jesosy. Tsy mila angatany intsony zany fahazavany zany raha ohatra ka efa nandray an Jesosy tokoa ianao. Tsy mila angatany zany toy ny hoe Andriamanitra ataovy mazava aho, ataovy lasa olona fahazavany zao tontolo zao aho. Tsy angatany intsony zany hoy aho, satria noho Jesosy de zao ny voalazan'ny Isaia 1:2 efa tonga eo aminao ny fahazavana, ary efa voatenin'Andriamanitra ho fahazavana ianao. Fa ny andrasan'Andriamanitra aminao dia anao mitsangana am'izay ka maneho an'izany fahazavana izany eo am'ireo olona mbola ao anaty aizina. Ny olana nefa tsy mety manao dingana mitsangana araky ny baikon'Andriamanitra ny olona zay nataon'Andriamanitra ho fahazavana. Toy zao ndray ny toan'ilay teny. Manomboka amin'ny 1:2. Fa indro ny aiza manarona tany, ary ny aizim-pety manarona firenena, fa aminao kosa no mpisan'ny Jehova ary aminao no sehon'ny voninahiny. 3 Ary ny firenena manatona fahazavanao ary ny mpanjaka makeo amin'ny famirapiratany fiposahanao. Tsarovy fa tsy misy mahafaka ny olona am'izany famaizinana izany afa-tsy Jesosy rery ihany, satria izy no fahazavana zay efa niran'Andriamanitra anazava izao tontolo zao. Ka reo olona efa nandray azy, nandray an Jesosy no ataony fitaovana anazavandreo olona zay mbola ao anaty famaizinana. Araky nefa voalaza amin'ny Baiboly tery aloha, ao anaty famaizinana zao tontolo zao, matsapa mijaly sy ory anefa reo olona mbola ao anaty famaizinana ireo, fa saingy tsy aina ary tsy fantany hoe aiza no lalana ialana am'izao fahoriana ety famaizinana izao. Mahafantatra olona maro aho, matsapa teny, fa ory sy mijaly tokoa na de manana ny ampy sy ny voninany aza izy. Inona no antony? No izy mbola ao anaty famaizinana. Iza no amonjy an'ireny olon'ireny tompoko? Iza no anafaka azy ireo hiala ao anaty aizina? Tsy misy afa-tsy zao sy anao zay efa manana an'ilay mazava ao anaty ary efa nataon'Andriamanitra ho fahazavana. Rehefa hitan'ireo olona miaina ao anaty famaizinana kosa fahazavanao, dia anatonanao ny olona, anatona an'ilay mazava ry zareo, de lay mazava hitany ao aminao. Zany no lay faminanina nentiny Isaia teo. No zany manentana antsika ny tompo Andriamanitra mba hitsangana am'izay tompoko, ka ampiseho lay fahazavana, mba ho hitan'ny olona rehetra ny fahazavana eo amitsika. Te hita olona marobe ho voavonjy ny tompo Andriamanitra, ka ekeo ny teniny sy ny baikony. Ho tompo Andriamanitra ao am'ilay Isaia 1:2 lay nivakina tery aloha, mitsangana, miazava, fa efa tonga fahazavanao ary ny voninahitry Jehova efa posaka aminao. Asa miandry atsika am'izao andro faran'izao zany tompoko. Tsy maintsy mandeha ho am'izany asa nanoran'Andriamanitra ray antsika isika fiangonana kristianina. Amaky Baiboly ndray isika araky voalaza ao amin'ny Jaona 4:13. Toy zao voasoratra: moa ianareo tsy manao hoe va efa ifabolana no sisa de tonga fararano. Indro lazaiko aminareo, atipazo ny masonareo, ka jereo ny eny an-tsaha, fa efa masaka sady onjenjana izy. Jesosy no tena n'io teny io. Raisiko ho faminanina sy fanambarana lehibe ho antsika kristianina sy fiangonana kristianina io teny natao Jesosy io. Ho Jesosy, atipazo ny masonareo, ka jereo ny eny an-tsaha. Atipazo ny masonareo fiangonana, ka jereo ny eny an-tsaha, fa efa masaka sady onjenjaina ny vary. Ny tiany ambara am'izany de izao: aza mangatakandro itsony ianareo, mitsangana faingana, raiso ny andraikitra, jinjao malaky ny vary, satria efa tonga ny tobidinjana. Hitsana ihany reo vary efa matoy ireo, hoy ny tompo, raha mbola angatakandro ianareo. Atipazo ny masonareo, ka jereo, fa efa tsy te hijanona ao amin'ny famaizina intsony ny olona,
efa leo tateraka andreo fahoriana nety famaizinana ny maro amin'ny olona, efa leo ny famaizinana ny olona fa saingy tsy hainy ary tsy fantany lalakaliany, efa leo ny famaizinana ny olona fa saingy tsy mahita ny mazava andehanany mihitsy izy. Zany indrindra no antony natogan'Andriamanitra nanapa-kevitra fa amin'ny andro farany dia ametraka ny fiangonana kristianina eo ambonin'ny avoana izy mba ho hitan'ny olona rehetra ny fahazavany. Ka rehefa hitan'ny olona ny fahazavany dia anantona an'izany mazava izany ny olona rehetra ao anaty aizina. Andao ange averina vakina lay voalaza ao amin'ny Isaia 4:2, ary izao no tokany aparany ny tendrombohitra misy ny trano Jehova dia ahorony eo an-tapon'ny tendrombohitra. Zay ny teny nataon'Andriamanitra. Asandratra ho avy noho ny avoana izy. Zay ny teny nataon'Andriamanitra. Ary ny jentilisa rehetra hitanjozotra kany. Amen, amen, amen. Noho izany indrindra, andao sika fiangonana kristianina, andao hitsangana ka hitondra ilay fahazavana ao amintsika mba ho famonjenandreo olona mbola ao anaty aizina, manentana sy manome baiko ny tompo'Andriamanitra androany hoe mitsangana, miazava ary miseho ho vavolombelon Jesosy ianao, ianareo rehetra. Ambony izany araka baiko nomeny Jesosy mandeha ihana ihany mitory filazantsara, ambarao amin'ny olona ny amin'ny Jesosy le maty teo ambony hazo fijaliana, ambarao amin'ny olona le mazava dia Jesosy. Mila mandeha zao de zao ianao, mila mandeha arak'izay mahainga anazy ianao tahaka ny nataondreo apôstôly fahiny. Iadika indray aloha sika ny amin'ny etapa voalohany zay, andao sika anaraka iraray aorina zany toiziny indray ny fitondrana ny afatra. Samy tain'Andriamanitra. Fotosy filazantsara ny nosy Madagasikara. Fotosy filazantsara ho an'ny nosy Madagasikara. Fotosy filazantsara Madagasikara. Fotosy filazantsara ho an'ny nosy Madagasikara. Madagasikara. Vakioni Jesu Kristi tompoanye izany, izy no maniraka anao androany. Hoe mandehana ka toreo ny famonjeny, izay mino azy de vonjeny. Efa nomeny anao ny fiainam-baovao, voafonjenao ka andehanako Fotosy filazantsara ho an'ny nosy Madagasikara. Fotosy filazantsara Madagasikara. Fotosy filazantsara ho an'ny nosy Madagasikara. Fotosy filazantsara Madagasikara. Fambola maro be reo tsy malala kory, hoe Jesu Kristy tompo no mpamonjy. Ka miaina anaty aizina manao zay ratsy, manompo razana manompo sampy. Efa nomeny anao ny fahazavana, mazavy anao ka andehanako rembasara. Filazantsara ho an'ny nosy Madagasikara. Fotosy filazantsara Madagasikara. Fotosy filazantsara ho an'ny nosy Madagasikara. Fotosy filazantsara Madagasikara. Aokory miambo kristianina mafana, nefa de sinagoga ny satana. Miaina anaty utakabe fahotana, tsy maty ofadia vangavanga. Efa nomeny anao ny fahafahana, voavonjenao ka ndeha hafahana manao. Fotosy filazantsara ho an'ny nosy Madagasikara. Fotosy filazantsara Madagasikara. Fotosy filazantsara ho an'ny
votosy filazantsara ny nosy Madagasikara votosy filazantsara ny nosy Madagasikara votosy filazantsara ho an'ny nosina itorio alejaso ireo vahoaka emoikana faiava usitrana itanina votosy filazantsara ho an'ny nosina itorio alejaso ireo vahoaka emoikana faiava usitrana itanina votosy filazantsara ho an'ny nosy votosy filazantsara Madagasikara votosy filazantsara ho an'ny nosy votosy filazantsara Madagasikara eny atompoko misaotra ny teknisiany isika no zahira nalefanteo zay otoizina vetrany ny fanetanana antsika olon'Andriamanitra rehetra mba hitsangana am'izay aneo ny mahafazavana antsika eto am'ty zao tontolo zao ity andro farany zao andro nataon'Andriamanitra aminjena fanany olona faran'izay maro indrindra izao anisan'ireo olona tian'Andriamanitra vonjena ianao zay manaraka zao fandarana izao tsy tian'Andriamanitra toetra ao anaty famaizina intsony ianao tsy tian'Andriamanitra ianao anaty fahoriana sy fahasarotana ihany koa ianao tsy tian'Andriamanitra very any amin'ny fahaverezana mandrakizay ny fanahinao fa tian'Andriamanitra voavonjy kosa ianao tian'Andriamanitra ianao anna fiainana mandrakizay miaraka amin'i Jesosy no zany manapa-hevitra ianao ny ino tsy handray an'i Jesosy ome toeranao anatinao Jesosy lay mazava sy lay fahazavana androany de androany tapoan'ny hevitrao ho am'izany famonjena lehibe zany fa izany no mahasambatra anao ary ny finonao sy ny fanananao an Jesosy velona ao anatinao zany ihany no vaolana ho anao am'izao andro farany zao de lay andro isehoan'ny andro mahory fa ho antsika zay efa nandray ny tompo kosa efa mitoetra ao anatinao lay mazava ary efa nataon'Andriamanitra ho fahazavana ianao efa nataon'Andriamanitra jiro ianao entina manazava an'ity zao tontolo zao ity fa saingy ny olana raha ny teny nambaran'i Jesosy no jerena de zao mbola any anaty vatany akamarony jiro de le olona efa natao Jesosy ho fahazavana mbola any ambany farafarany jiro sasany eno enge ny fomba fiteny Jesosy ao amin'ny Matteo 5:17 hoy izy ianareo ny fahazavana zao tontolo zao ekena tsy azo afenina zay tanàna miorona tapo-tendrombohitra ekena ary koa tsy misy olona mandretra jiro ka mametraka azy ao ambany vata famarana mariny zany fapetrany eo amin'ny fanaovan-jiro ka de mazava am'izay rehetra ao an-trano izany noho izany miantso antsika ny tompoandriamanitra miala fainganao anaty vata ianao na ny ambany farafara ary mitsangana sy miazava faingana am'izao vanin'andro misy antsika izao mantsy no fotoanan'Andriamanitra anehoana zany fahazavana izany andao ihany ko isika rehetra fiangonana kristianina zay efa manana ny tompo lay mazava ao anaty andao isika amaly ny antson'Andriamanitra de le antso nampitondraina ny Isaia mpaminany hoy izy amin'ny Isaia 9:9 ary nandreo ny feon'ny tompo amanao hoe iza no iraiko ary iza no andeha ho irakay de hoy zao Isaia no miteny eto inty ao irao ao ry-piany malala mila olona marobe mihitsy ny tompo Andriamanitra atao fitaovana monjy fanahy marobe ka hoy aho hoe valio ny antsony mitenena tahaka ny Isaia isika rehetra mitenena hoe inty ao irao ao de zao aza hitsangana tokoa isika manomboka izao aneo ny mahafazavana antsika fa mba hahatonga antsika aomby sy amokatra de mivavay ianao mba ilatsaka ho aminao ny fanan'Andriamanitra sy ny afony io fanan'Andriamanitra sy ny afony io no natsony Jaona mpanao batisa hoe batisa fanahy masina sy ny afo jereo ao amin'ny Matteo 7:1 de nio ny zava-nisy tamin'ny andro andro apôstôly rehefa nilatsaka tamin'izy ireo ny fanahy masina sy ny afo de niova ny zavatra rehetra niova ny tantara-panompon'ireo apôstôly inona zava-nisy inona niova raha vao nilatsaka tamin'ireo apôstôly ny fanahy masina sy ny afo de teoneo ihany de nirohatra ny olona tao Jerosalema sy manodidina ka nanatona le toerana nisy ny afo ny fanahy masina
teony eo ihany de nitsanga Petera sy ireo namany ka nitory an Jesosy tamin'ireo olona nanatona azy ireo. Vokany teony eo ihany de olona 3,000 no voavojy. Noho zany akoatra ny fahavononanao ny andeha aneo ny mahazavanao de resany koa ny fanahy masina mba tokanao aomby am'izao asa nietson'Andriamanitra antsika rehetra zao. Manaova vavaka mandoalika mihitsy anao ho fanehoanao ny etaeta ny andray ny fanahy masina sy ny afony. Matoky fa zay fa nataon Jesosy tamin'ny alalan'ireo apôstôly de mbola azo natao amin'ny alalantsika taranaka misy ankehitriny. Ka nitsodrany tononoko ho anareo de zao: mandehana miazava, mandehana amin'ny finoana miaraka amin'ny fanahy masina sy ny afo, fa aomby anareo olona marobe no efa voavonjy amin'ny alalanao raha vonina ianao. Zay ny amin'iny afatra netiko anareo androany. Anovavako anareo ao mba hoe eo aminareo ny fanan'Andriamanitra sy ny afony. Ivavako anareo ao dia anareo zay matsapa fa mbola marary am'izao ry zao. Ivavako anareo zay manana olana ihany koa ao. Mahereza anaraka iray losika vao vita nira de ataoko mivavaka. Fa mialohan'izay manasa anareo mpanaraka fandarana izay fiangonanareo fiandronan-kely ho avy hatrany hamonjy fotoam-pivavahana ataonay. Mino aho fa fiangonana ataon'Andriamanitra fitaovana amonjenanao sy tahinanao zao fiangonanareo fiandronan-kely zao. Mano fotoana izahay ny alahady. Misy dirindimy ny alahady. Amin'ny 9 ora, amin'ny 7 ora, amin'ny 10 ora, amin'ny 12 ora, amin'ny 2 ora. Ka zay mety aminao tompoko no vonjenao. Mangataka ny teknisianina zany isika andefa iraray aloha. Vita zay dia ho ataoko ny vavaka ho anareo. Mahereza daholo tompoko. Eny tompoko, ivavaka vetrany aresika. Tompo Andriamanitra tsy to, lay Andriamanitra ray mandrakizay. Ny famindramponao ane ho amin'ny rehetra. Noho ny am Jesosy Kristy efa maty ho ane teo ambony hazo fijaliana de maneho famindrampo lehibe ianao. Ary am'izao androany zao dia aoka mangy ny olona rehetra ianao. Resy mbola lavitra anao Andriamanitra, mamindrafo amin'jerena anao. Ataovy resy lahatra izy fa ao am Jesosy no vaolana ho azy. Manoloana ny fahoriana sy fasarotana misy zay iainana ankehitriny. Ataovy tsapany fa ao am Jesosy no efa misy ale fanatrana magaga zay ho ataonao eo amin'ny fiainana. Koa amin'ny anaran'i Jesosy, mandidy anareo ary faneratsy fa nampitondra fahoriana, mpitondra fasarotana. Miala amin'ireo olona zay tapa-kevitra ho an'i Jesosy. Mandidy anareo ihany koa ry fanamafarofy. Riaretina rehetra miala amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny mampalompon'Andriamanitra. Sitraroko amin'ny anaran'i Jesosy ny olona marary. Fona aminao Andriamanitra ho an'ireo olona zay efa tonga ao aminao. Tompo, mamindrafo aminy anao. Aoka mangy azy fanenao masina. Mba hifoha amin'ny torimasom-panany izy. Ka hitsangana araka ny baikinao Jesosy. Ampiseho an'ilay fahazavana zay efa ao anatiny. Ampiseho an'ilay mahafahazavana azy. Eto amin'ity zao tontolo zao ity, mba hamonjenao olona marobe. Tompo Andriamanitra, mahamindra fo amin'ny fiangonana ianao. Tsisy isa hipetrapetraka tsony ane manomboka izao. Fitsangana ny rehetra, ampiseho mahafahazavana azy. Ary hitsangana ny rehetra, andeha hitory an Jesosy Kristy, le vohomby teo ambony hazo fijaliana. Ho famonjena olona marobe. Sotra raha io. Omenanao Andriamanitra tsy tony dera sy niaja, ary ny voninahitra, anio sy ampitso, ary mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zay zany tompoko fa dia mametraka ny mandram-piona, manao veloma amin'ny herin'iray tompoko. Mbola toizako
ty afatra nambarako taminareo androany ity veloma tompoko